Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra kanefa tsy tanteraka ny faniriana. Izany no anasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Miaraba antsika rehetrarehetra tapahoana somatsara indray amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Tena tsapantsika tokoa ny fitantanan'Andriamanitra ary dia tafahoana isika rehetrarehetra ary izay ny anolorana ny arahaba mba hampirarian-tsoa ho anao sy ny ankonanao ka dia tononona indray ho anao ary tononona tsy tapaka isan'andro isan'andro ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny andiniantsika ny ten'Andriamanitra dia manasanao dao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, miantso anao izay amin'ity fotoana ity, fotoana mahazatra anay, fotoana izay akamaminay, satria fotoana andonianay rahanay mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny famonram-ponao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Manoloana izany nefa dia mahatsiaro ny tsy mahatanteraka anay izahay ka mangataka famelan-keloka, mangataka ny fanadiovana. Ankehitriny ary raha andeha handinika ny teninao izay dia ny fanenao masina ny mba ho arotsaka ao am-ponay tsirairay avy na indrinanina ihany koa an'ireo izay mihaino izao fahandarana izao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Mino fa heninao izany hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izany. Hoy ity pastora tanora anankiray tamin'ireo mpianatra tao amin'ny kolejy anankiray, nanao hoe mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Midika izany izy fa mifehy zavatra rehetra izay mitranga izy. Taitra ty mpianatra anankiray izay somary sahirantsaina. Dia nanontany izy, nanao hoe ny feny toe-javatra rehetra izany Andriamanitra tamin'ny fotoana nahafatesan'ny alika keliko. Hoy ity mpianatra anankiray, nahoana Andriamanitra no dia namono ny alikako. Niezaka namaly ilay fanontaniana ity pastora tanora ka nanao hoe sarotra izany fanontanianao izany. Fa izao misy tokoa nefa fotoana mialan'Andriamanitra antsika hamakivaky fotoan-tsarotra mba hiomanantsika eo amin'ny fotoan-tsarotra kokoa amin'ny ho avy. Dia nangina ilay mpianatra ary rehefa elaela izy dia nitenana hoe aika novonoan'Andriamanitra izany ozy ny alikako mba hanomanana amin'ny fotoana hamelany ny renibeko ho faty. Ry mpiara-midinika namana isany, mifehy ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary indraindray aza ny olona dia mieritreritra fa mitoetra-javatra maro samihafa dia mifehy ny zavatra rehetra Andriamanitra. Inona tokoa no sitrapon'Andriamanitra? Ary izay no anasako anao mandritra ny herinandro iarahantsika mandinika. Moa ve raha mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra? Tena ny fanirian'Andriamanitra aloha dia ny feny zavatra rehetra kanefa betsaka ireo fanirian'Andriamanitra tsy tanteraka. Ary izay ilay lohateny anasako anao tany am-piandohana. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra nefa matetika ary ny soratra masina dia milaza fa betsaka ireo fanirian'Andriamanitra amintsika no tsy tanteraka. Andeny anokatra amin'ny bokon'ny Salamo isika, Salamo faha 120 ka ny 110 sy ny manaraka, 10 faha 110, 112 hatramin'ny 113. Dia izao no vaky ny teny. Izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Atanatanao ny vavanao dia ho fianoko. Nefa fa tsy nihay ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nankatoa ahy. Ka dia navelako anaraka ny ditry ny fony izy, andehana manaraka ny fisaina ny tenany. Dia hoy ny etaetan'Andriamanitra manao hoe
engane ka iaino any oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Ilay Andriamanitra nitantana ny fiainan'ireo zanak'Israely fa izay tany milalana tany Egypta. Andriamanitra ilay nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany nadevozana azy. Tsy nety niaino ny feon'Andriamanitra ireto vahoaka reto. Na dia fanirian'Andriamanitra loatra aza, na dia mifehy zavatra rehetra aza Andriamanitra, tsy niaino izy ireo. Dia hoy Jehovah ny farany, ka dia navelako anaraka ny dihitry ny fony izy. Ry mpiaino namako, ry mpiara-midinika namako, na dia mifehy zavatra rehetrarehetra aza Andriamanitra, indraindray dia tsy tanteraka ny faniriany mba hatonga anao mba hiaino ny fiony. Dia zao no entaentan'Andriamanitra amin'ny 7:7. Engane ka hiaino ahy ny oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Zany no fanirian'Andriamanitra. Dia ny jerentsika ny voalaza an' Jesosy eo amin'ny filazantsara ny liko 7:7. Filazantsara ny liko 7:7 ka ny 4:7. Saintim-po. Teny navoaka ny vavan'i Jesosy izy ity. Hoy izy hoe, ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay namono ny mpaminany sy mitorabato izay nirahina any aminao. Impiry aho no tanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany eo ambany elany, fa tsy nety anareo. Mifehy ny zavatra rehetra Andriamanitra, kanefa imbetsaka ny soratra masina milaza fa Andriamanitra dia niaina tamin'ny fanandramana momba ny faniriana tsy tanteraka teo amiko sy teo aminao. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny hatonga hiain'ny fiony, kanefa impiry moa Andriamanitra miaina anatin'ny fanandramana izay tsy nanekeko izany fanirian'Andriamanitra izany. Ary izany zavatra mampalahelo, ary izay ny nahatonga ny mpanao salamo anao izany teny izany, manao hoe, fa tsy niaino feoko ny oloko Jehovah, ary engane mba hiaino ny feoko izy, ka andeha amin'ny lalako ny Israely. Ary mpiara-midinika namalisana, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia manam-paniriana aminao amin'ity androany ity, mba handehananao araka ny sitrapony. Marina fa azon'Andriamanitra tao ny tonga dia miteny aminao tsy maintsy manao an'izao anao, fa saingy izao Andriamanitra fitiavana izy. Andriamanitra mahagaga Andriamanitra ilay tiantsika Andriamanitra. Ka raha ny teny ilay mpianatra tary aloha tary manao hoe, hay ve izany no zavatra misy navelan'Andriamanitra ho faty ny alikako, mba hahafahako miatrika fotoana lehibe kokoa izany dia ny fahafatesany renibeko. Zavatra rehetra dia miara-miasa soa eo amin'ny fiainantsika tsara. Ka ny androany, raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany, dia izao hoe misy Andriamanitra maniry ianao mba hiaino ny fiony. Dia ianao no irina hamaly anaiky hiaino ny fion'Andriamanitra androany. Ny tompony ombanao indray amin'ity androany ity, ka dia manasanao mpitiavana indray ara-pitsaro sitrapon'Andriamanitra hanohy ny dinidinika isika fa andeha aloha faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana mamy izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ianao tokoa ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ianao no Andriamanitra mifehy ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainanay, kanefa impiry moa ianao no miaino anatin'ny fanandramany tsy fanekenay ny fianonay ny feonao, kanefa dia mbola miantso anay ianao. Andriamanitra, misaotranao izahay, fa indraindray tokoa dia avelanao andalo amin'ny fiainanay ny ditry ny fonay mba hahafahanay miverina eo aminao. Androany ary dia ampio izahay anaiky hiaino ny feonao, dia le feonao izay mitarika anay ho any amin'ny famonjena, mitarika anay ho amin'ny fiainana tsaratsara. Dia mitahizo ampiaino izao, mitahena tsirairay avy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.